afaka aminao indray zay ry havana amin'izao alady mazaina izao tonoina eo anao tsirairay avy any koa ny fiadanany tompo amin'ity alady ity moa dia alady natokany fohy be FJKM hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika fohy be dia ty amin'ny FJKM ambondrona firaisana sondapartany arivo avaratrano no nanatanterahana izany fampofavana izany ny arahana tamin'ireo borao fohy be an'izany sampana fivondronana laika izany asainainao hiaraka aminay hatramy farany. Alahady raika amby roapolo jolay taona 2024 alahady natokany fohy FJKM ho alahady ny sampana fivondronana laika hitondranam-bavaka ny asan'ny sampana ny birao ny rafitra isan'ambaratonga rehetra manerana nosy alahady antio mbola hibanjinantsika ny loha hevitra hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao ary ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Iaraka hitsangana sika anao ny hira fanevany sampana fivondronana laika. Desika ry havana isotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fahatelo amby fitopolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo salamo fahatelo amby fitopolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo izay iarahantsika mamaky amin'ny arahan'ny tomponao hoe iza no ahy any an'andro ary tsy misy ny ambony tany miriko tahaka anao raha dia levina aza ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarak'izay Andriamanitra fa indro very izay lavitra anao ary ianao izay rehetra mijangajanga mahavoy anao fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ianao Jehovah tombono taoko mba ilaza ny asanao rehetra. Amen. Amen.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, manatona anao zahay ankehitr'io, midera mankalaza ny anaranao satria mendrika anao zany tompo tsara indrindra. Misaotra anao zahay no ny asa rehetra nomenao anay, no soa zay natolotra anay ihany koa. Misaotra anao mandrakarivo zay satria raha tsy teo zany fitantananao zany dia tsy tafahoana teto amin'ity toerana ity zahay, ary zany soa nomenao zany Tompo no hivelomanay isan'andro isan'andro. Tompo, raiso ny fisaorana entinay, ny fankalazana ary ny voninahitra olotareanao fa tena vokatry ny fonay noho ny fitahinao teto amin'izao taona maro zay no ndrean'ity sampana ity, ny mbola noterizinao zay ka afaka miombavaka aminao amin'ity andro ity. Tanterao ary amarino eto Tompo, ny teninao ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao zahay, ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra tolotra ianao ry Tompo tianay. Amen. Etreka isika. Ny fiarahana mandeha amin'ny Tompo ry havana dia tsy mba misaraka amin'ny fahasoavany. Izany dia anehoany mandrakariva ny sitrapono amintsika, ko ienohy amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Eny, maro ny jentilisa no niainga ka hanao hoe andeha sika hiakatra ny teri-boro Jehova ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianariny atsika ny amin'ny lalàny, ka andehanantsika amin'ny atoriny fa avy any Ziona ny ivoan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehova. Amen. Sambatra ny olona mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ravana malala, tsy nisy natanterika izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka aoka anatona ny Tompo iaiky ny fahaotantsika ao anatrehany, ka aoka isika hanaraka ampotsika izao tonom-bavaka izao. Vavaka isika. Ry Andriamanitra masina indrindra, monina ny tampony lanitra ny lanitra ianao, tsy misy na inona miafina aminao, mibanjana ny rehetra ny masonao, eny mijery amin'ny mpitiavana amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka ianao. Tompo, marisarisa izahay, tsy te handroso, mandany iraka ao azy. Ny fahatsapana izany indrindra Tompo no androsoanay eto anatrehanao amin'ny mpanetretena, miaiky fa tsy tanterika izay ry Tompo tianay eo. Ankehitrio mitodika aminao zay ray, ka mibebaka aminao zay rehetra vitaneta aminao, ko mangataka aminao zay mba hatsotra anao ny sandrinao mahery, mba hampiarina anay ka hitraka anay, mba hampionona anay ary hanadiony sy hitay anay. Toano zay mandritry ny andro rehetra iainanay, mba azy anay mandeha ao anatrehanao, ary indrindra Tompo, ny antsoanay ato amin'ny sapana fivoloana laika ka tena hijoroanay amin'ny fiantsoana, hampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana avy aminao ho fampandrosoana ny fiangonanao. Tsy navita izany zay Tompo, ka mifona aminao, maniry zay hanana lomotraka tongotra mijoro,
saina vonina sy vanina ho amin'ny asanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry havana malala maneho amintsika mpiara-mandeha amin'ny famindram-pony mandrakariva ny tompo. Koa raiso am-pifaliana amin'ny fanetentrehana eo am-pitsanganana ary afaka mifamelan-keloka omeny tompo atsika hitsangana isika. Ho ny tompo sambatra sy masina izay manana anjarany fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Amen. Sambatra ny olona izay hoavelany eminy sy ho asana ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy ilainy tsy miloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Miara-dia amin'ny tompo ry avako dia mahatsiaro tena voavy heloka mandrakariva ary sahy manambara ny finoana an' Jesosy Kristy tompo ampabe maso ka aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekim-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana masina marina izao tontolo izao.
tonga eo amin'ny raharahany fiangonana isika ry havana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana, toy izao ireo tompon'anjara izay nanatanteraka izao fanompom-pivavahana izao. Nitarika amin'ny fotoana dia Andriamatoa Andriamasingy vola izay pitahiry vola eo anivon'ny Braony sampana fivondronana laika. Ny mitondra ny afatry ny tompo Ramatoa Rakotomavo Mino Arivony Mpitandrina, mpitady sorotry ny fivoriana eo anivon'ny Braony sampana fivondronana laika. Ny manao ny 10 minitra ny alim-piambenana Andriamatoa Randrianandraina Marika Fety Mpitandrina, filompanampy eo anivon'ny Braony sampana fivondronana laika. Manao ny vavaka mialohan'ny soratra masina dia Andriamatoa Herinavy Voajanahary, filohan'ny vondrom-paritany laika Synodam-paritany Antananarivo Atsimo. Ny mamaky ny testameta taloha Andriamatoa Ramiandra Sopaty, filompanampi laika eo anivon'ny Braony vondrom-paritany laika Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ny mamaky ny filazantsara Andriamatoa Hery Rafalimanana, filohan'ny vondrom-paritany laika Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Ny mamaky ny epistily Andriamatoa Hery Rarisaina, filohan'ny vondrom-paritany laika Synodam-paritany Ariva Avaradrano. Ny manao ny vavaka fisaorana sy fangatahana Andriamatoa Rafalimanana Julien izay filompanampi laika eo anivon'ny Braony sampana fivondronana laika, ary ny manao ny raharaha sy mamaky ny afatra amintsika dia Ramatoa Rajaonadina Hery Lalaina Toniany sampana fivondronana laika. Ankasitrahana ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny efitra mambondrina firaisana mandray izao fanompom-pivavahana hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika izao. Fa dia ankehitriny kosa dia ampitaina amintsika vahoakan'Andriamanitra ny afatra amin'izao alahady natokany fibe efitra hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika. Ry laika malalan'i Jesosy, mbola ho ampitomboina ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny tompo fa mbola afaka mampita afatra ho an'ny laika manerana ny nosy ny laika fohibe. Heritaona tokoa mantsy izao no nisiny ny alady ny laika farany. Hita sy tsapa tao anatin'izay heritaona izay fa tian'Andriamanitra isika. Marina tamintsika ilay tenin'Andriamanitra hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 5:20 tapany faharoa. Hany ka tanteraka ny akamaroany ny asan'ny vinavinaina toy ny tambaovao ny sampana fivondronana laika, ny komity fibeny sampana fivondronana laika. Tena ndroso koa ny asa momba ny fananganana ny centre d'accueil Mahajanga, na dia tena sarotra aza ny zavatra nolalovana ary tena maro ny fandaniana sy napoizina teo amin'ny fahazahoana ny tany, toy ny antohana ny mpevitra rano Synodam-paritany Mboina Vaovao Mahajanga izay anapaka ny fahazahoana ny fanolorana ny tany ho ampiasaintsika sampana fivondronana laika. Teo ihany koa ny fivezivezena tany Mahajanga tamin'ny fahazahoana ho ara-dalàna ny taratasy avy amin'ny domaine sy ny topo. Ny famondrana ny trano biriky ny Synodam-paritany tsy maintsy nafindra toerana. Ny fandrefesana ny tany tany Ampitolovo izay nisy nanolotra ho an'ny sampana fivondronana laika. Izany rehetra izany no lalovana ka bengaloha iray no andalam-pavitana amin'izao. Amin'ny asa goavana toy izy itony dia tokony hanana faharetana isika, araka ny soratra masina manao hoe fa tokony hanana faharety any anareo mba ahazonareo izay laizan'ny teny fikasana. Hebreo 10:1-30 tapany voalohany. Hiatrika ny fiaonam-be sy zaikabe isika amin'ny 7, 8, 9, 10 ny volana Aogositra 2024 avy izao any Toliara. Mino izahay fa efa miomana mafy amin'izany ny vondrona fototra laika isam-pitandremana. Ataovy izay azo atao anatrehana an'izany, miainga amin'ny fientanana vaovao, antsontsika bebe kokoa sady zaikabe sy fiaonam-be ato anatin'ny fahakalazana ny 570 taonantsika sampana fivondronana laika io. Laika mitomba amin'ny fahamasinana, izany lohahevitra araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 2:1-2 tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Hitombo ara-pahamasinana isika
no sady hitombo arakasa sy arakisa ary ara-pitatanana ihany koa. Omenantsika amin'io fiaonam-be ihany koa ny fampianarana rehetra mahakasika ny anatanterantsika an'izany. Isy fiaonana manokana ho an'ny filoha, ny birao ny vondrom-paritany laika sy ny vondrona fototra laika amin'io fiaonam-be io. Noho izany, ilaina ny fahatongavantsika mba tsy hatarantsika eo amin'ny andraikitra ny akentsika teo anatrehan'ny tompo. Avaozina amin'io koa ny birao hitantana ny sampana fivondronana laika foibe sy ny tonia hiasa ao anatin'ny 4 taona manaraka indray. Isy ihany koa ny artikla maro amidy an'ny toliara dia aoka isika hiomana amin'izany ao ny polo, ny satroka sy ny tahirikevitra sy ny maro samihafa. Mananteny izahay fa mbola mafana fo tsara isika laika ka ho avy avokoa amin'io fiaonam-be sy zaikabe io. Eto ampamarana na riavana dia misarika ny saintsika mba hanome lanjany ny asan'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe saino ny asan'Andriamanitra. Mpitoroteny 7 andininy 7:70 tapany voalohany. Dia mametrika ny velomafinaritra amin'ny anaran'i Jesosy. Iona Soa any Toliara synodam-paritany 7:30. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'ny biraon'ny sampana fivondronana laika ny filoha-panampy Andriamatoa Rafalimanana Julien. Tonga eo amin'ny fotoanany fanatritsika zao ry havana, ho tanterahantsika ao anatin'ny fanatitra ny firana 300 ho mandrosory mpanaraton'i Jesosy. Rakitra roa no ataontsika, mijanona ny hira rehefa vita ny fanatrazana ny fanatitra.
Andriamanitra ataontsika ny firana fa 570 sy 200 andiny voaloha sy fahaefatra. Raisinao ry tomposoa. Tonga eo amin'ny fotoana hankalazantsika ny tenin'Andriamanitra sy handrenesantsika ny hafa ny isika revako izay hoentin'ireo mpanompony ho amintsika. Ataontsika ny firana fa 350 sy 700 arahan'ny 10 minitra ny alim-piambenana zany dia hifanesy ny tondram-bavaka sy ny vankiteny ary ho arahan'ny firana fa 3 sy 700 izany. Misaotranao ry Tompo Andriamanitray fa afaka mandre ny afatry ny alim-piambenana izahay izay efa fiaina ny fiangonana ampitaina ka mba hanananay tombony amin'ny tontolo andronay sy ny tontolo alinay atrehina miaraka aminao satria miara-mandeha aminao izahay. Mitenena aminay mandrakariva Tompo dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny voalahatra ho amin'ny alim-piambenana ho antsika anio anio koa moa no mivoaka amin'ity alahady tia ny alim-piambenana dia ny Salamo 570 ny andininy fahaefatra. Salamo 570 ny andininy fahaefatra.
zay no voalahatra ao ary ny vavaka atao dia mivavaka ho an'ny sampana fivondronana laika. Salamo faefapolo andiny faefatra vakitsika miaraka amin'ny naran'i Jesosy le tapany voalohany manao hoe sambatra izay olona manao an' Jehova ho tokiny. Izay ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra izany ianao dia atory rehefa avy eo rehefa raha alina miteny mamerina an'izay hoe sambatra izay olona manao an' Jehova ho tokiny. Matoko mitompo tokoa isika ary ny afatra izay nahazo ny mpanompon'Andriamanitra dia tao akatereny izy no sotomin'ny tompo ka dia tafafoaka soamatsara. Tsy nanaraka ny rendrarendra n'izao tontolo izao fa avetrany dia nanaiky fa hoe ny tompo ny tokony. Inona no tantara ampiarahantsika amin'izany? Amin'izao fotoana izao ny olona zao rehefa te hahazo olona hivavaka dia miteny hoe aty aminay misy fitahiana, aty aminay misy fahasitranana be dia be, aty aminay misy an'izao be dia be. Dia le tsara be daholo ny tononony fa mba misy ny teny hoe aty aminay misy zioka. Aty amin'ilay ny tena misy zioka, sao tsy manao zioka nareo? Aty aminay misy fijaliana, aty aminay misy sedram-piainana. Fa mba ataovy ery an-dalana ireny zany tsisy manatony ireo fivavahany ireny. Fa isika FJKM Mariavana Malala mitombona tokoa ny fitahiana fa mandalo amin'ny fiainantsika ny sedra. Dia rehefa tsika tsy dia manao publicité fa azontsika tonona tsara hoe tonga fa aty aminay fa aty misy entana be ho bataina. Vonona amin'izany ve tsika? Tonga fa aty aminay fa manao 1000 km zay vao tonga amin'ny Tuléar. Zany zao ny ainatsika. Dia izay hoe Jehova ihany ny tokontsika Riavana Malala. Zay ho Salamo faefapolo andiny faefatra ary alohany io andiny fahatelo dia hoe ao anatin'izany manao firamba avao. Mira mandrakarivo an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe hira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Araka izany ndaontsika hiaraka amin'ny tompo na fifaliana na fitahiana na fijaliana na fiafiana maninona miaraka amin'ny Jesosy fontsika ho voninahitran'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ary vavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra rainao efa nomenao voninahitra ambony Andriamanitra rehetra ny teninao. Teninao zay efa ninonay nanorenanao ny zao tontolo zao satria ianao nafa miteny hoe Misia dia nisy zao tontolo zao. Ny teninao nanasitrananao ny aretina maro rehetra ary ny teninao namezanao ny sakafo rehetra zay tsy ampy ny sakafo. Saotra indrindra Tompo ary iteranay sy ankalazainay isan'andro san'andro ianao no zany teninao sy ny afatrao zany. Ankehitriny zay dia manaiky tanteraka
fa amin'ny teninao no mbola hanositrasitrananao indray an'ity taninay ity amin'izao fotoan'izao. Taninao ny teninao no mbola hanomezanao ny sakafo izay tsy ampy manerina ny nosonay manontolo, ary ny teninao no hanasitrananao anay hatrany anofonay rehetrarehetrany ka hatrany amin'ny taolanay rehetrany ahafahanay miara-mandeha aminao. Tompo, reo ary ny tompony mpanomponao zay efa nirahanao hitondran'izany afatao zany. Ianao no anendro ny lelany, anambara ny afatra avy aminao ka tsisy ololatsaka na dia litera ray ara, fa ny teninao tokoa no entinao ho anazy ireo. Ao koa ny mpanomponao zay efa nofinidinao hitondra ny afatrao ho anay tsiraray avy, ho an'ny mpiaino rehetra zay maheno an'izao afatrao zao, ka ho mpiaino tsy ho mpanadino fa mpiaino anokatra ny foamam-panamatrakariva hidirana ao anatinay. Dia mitenena Tompo fa mieno ny mpanomponao. Amen. Tonga amin'ny famakinana ny soratra matsiny sika ravana, ka ny teny voalahatra voikina amin'izany dia arak'izay hita ao amin'ny Mika toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Mika toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary izao no tonga ny aparany, ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova dia ahorona eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avy noho ny havoana, ary ny firenena hitandro zotra akany. Eny maro ny jentilisa no iainga ka hanao hoe: andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry Jehova, ho any an-tranon'Andriamanitry Jakoba, mba hampianarany atsika ny amin'ny lalàny, ka andehanantsika amin'ny atorony, fa avy any Zona no ivoan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehova. Ary tsara ny ady ny firenena maro izy, ka ampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra, dia nefi ny saba no fangady ireny, ary ny lefo no fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatsady intsony, fa samy mipetraka eny ambany voaloboky sy ny aviaviny izy, ary tsisy anataitra azy, fa ny vavan'i Jehova tompo maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitsika mandrakizay doria. Amin'izany andro izany io Jehova no anangonako ny manjinga sy amoriko izay noroahana mba amin'izay napahoriko, ary ny manjinga no apetrako ho sisa, ary izay noroahana lavitra ho firenena mahery, ary Jehova nilaka aminy ao an-tendrombohitry Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Dia mbola ho toizantsika ny vakiteny izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahasivy dia andininy fahafito amby 50 ka hatramin'ny faharoa amby 80. Ary noho ny nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe: anaraka anao aho naiza naiza lehanao. Fa hoy Jesosy taminy: ny amboaolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa: manaraha ahy. Fa hoy kosa izy: tompoko, aoka aloha andehandevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: aoka amin'ny maty andevina amin'ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka midoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy koa ny anankiray: tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha aho andehanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy: tsy misy olona mitana fangady tarihina ary mierika ho mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Eny-diavana, ho faranatsika amin'ny famakina ny apokalipsia ny soratra masina. Bokyny apokalipsia toko fa 20 ka raisika amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Rehefa niarana hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako
fa indro lisanjely nidina avy tany an-danitra nanana fanalahidiny lavaka tsy hita nonoho sy gadra lehibe ny an-tanany dia nisambatra ilay dragona izy dia ilay menarana hely ny devoly sy satana izany ka namaritra azy arivo taona dia nanipy azy ho any amin'ny lavaka tsy hita nonoho ka nanidy zany dia nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy hamitany firenena maro intsony mandra-patapitry ny arivo taona ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovana kelikely aloha izy ary nahita sezy fiandrianana maro aho ary nisy nipetraka teo ambony ary nomena fahefana itsara izy ary hita koa ny fanan'izay nitapan-doha noho ny filazana an' jesosy sy ny tenin'andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivo taona izany ny fitsanganana voalohany sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ireo tsy mba anana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka iara-manjaka aminy arivo taona amen. Ray masina manamasinana ny fahamarinana fa miteninao ny fahamarinana amen. tsara sikaravako Vavaka isika Jesosy Kristy tomponay io indro mivelatra manoloananay ny teninao izay sakafo mahavelona aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra hihinana sy hitsakotsakona an'izany izay ankehitriny koa tsofi rano mba hitondra fahasalamana ho anay ary ny teninao ary aoka ho ambanin'ny fahafenoan'ny fanahinao no anambarana sy andraisana an'izany ka tahio manokana ny sofinay izay mandre ny fonay izay hitahiry izany mba ho tahiry tsara amin'ny fiainanay dia mitenena Jehovah fa vonina hiaino anao izay amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana dia ho amin'ny fananao mandrakarivanay ry havana ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjentsika amen. Anio alahady faraka amby roapolo ny volana Jolay taona 2024 eo anivon'ny sahany FJKM dia natokana hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika izany ary isika moa dia mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra hoe miara mandeha amin'ny tompoandriamanitra ao miara mandeha amin'ny tompoandriamanitra ao aoka ry havana hivelatra eo anoloantsika ny filazantsara araka ny lioka araka izany
ny filazantsara araka ny Luka toko fahasivy ny andininy fafito amby dimapolo ka hatramin'ny faharoa ambenipolo filazantsara araka ny Luka toko fahasivy ny andininy fafito amby dimapolo ka hatramin'ny faharoa ambenipolo eo anatrea zany ary avako malala no andeha andraisantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe manahoana tokoa moa zany olona miara mandeha amin'Andriamanitra izany ary fa maninona isika no tsy maintsy araka loha hevitra hoe miara baiko zany miara mandeha amin'ny tompoandriamanitra ao anehoana aloha zany mba tsy atserovantsika hoe mandeha irery sika eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary anehoana ihany koa fa tsy atsika ny tenatsika fa misy miaraka amintsika dia tsisa fa ny tompoandriamanitra misy afatra anankiroa lehibe ry avako malala izay ampaherezana antsika laika rehetra ny amin'izao fotoana izay hitondranam-bavaka antsika izao ny olona miara-mandeha amin'ny tompoandriamanitra ary dia izao voalohany indrindra tsy mitady tombontsoa tsy mitady tombontsoa hitantsika zany a ny andininy fafito amby dimapolo sy ny fahavalo amby dimapolo izay valiteny nataon'ny namana anankiray izay nanolo tena anaraka an' Jesosy i Luka moa dia fantatsika tsara ny amin'ny mampiavaka azy manokana ny fahaizana ny fiarahamonina ny tantara ny hay tantara zany dia mahita tsara avy amin'ny antsiprian'ny fomba fiainan'ny olona sy ny fomba firesaky ny olona eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny zao ry avako no hitantsika ny andininy fafito amby dimapolo sy ny fahavalo amby dimapolo manao hoe ary raha nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho naiza le anao fa hoy Jesosy taminy ny amboaolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany amen ao anatin'izay andalatsoratra masina izay araka izay fanambara tamintsika teo no nakatsika nisy tomantsika ny hevitra hoe ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra dia tsy mitady tombontsoa tsy mitady tombontsoa fa hitantsika eto hoe nanolo tena raha namana ary nazay ny mpandinika sy ny mpanoratra rehetra fa mahay tsara ny amin'i Jesosy satria mpanoratalana ity raha namana ity dia ny tanim-po ka nanolo tena hoe za naraka anao dia tonga dia fantatry Jesosy ny tany anatiny ka nambaran'i Jesosy nakany ohatra manao hoe ny amboaolo manandavaka ny voromanidina manana fialofana fa zala izanak'olona dia tsy mba manana n'izany rehetrarehetra zany dia fantatsika amin'izany tokoa moa ny hoe ny ohatra izay nalain'i Jesosy dia ny amboaolo fantatsika tsara zany hoe biby masika biby mirenireny ny lopa zany dia reny ara manana an'izay toerany ihany na dia atao hoe biby pirenireny tsy misy mpikarakara dia mahafantatra hoe manana ny toerany ny voromanidina moa mazava ho azy izay hita manidy tsidiny eny amin'ny abakabaka eny vorondia rehetrarehetra ao reny aza manana fialofana fa izaho ozy Jesosy tsy mba manana an'izany nefa tiranamana dia naneho fanolorantena sy fahavononana tsara hoe tena anaraka anao a Jesosy ary tsy vitany anaraka fa tena netanikafanampo mihitsy hoe naiza le anao na inina ataonao dia zao za tsy hiala aminao zany dia eo indrindra ry avako malala no mahatonga antsika hisarika ny saina hoe ny antony izay nahatonga an' Jesosy hiteny aloha dia anehoana fa lara-pahamena ny fitoriana ny filazantsara ka mety tsisy fotoana mihitsy hipetrahan' Jesosy sy akana iny le amin'le resaka hoe za tsy manana trano hipetrahana tsy manana izay hitoerana tena angakaingana ny fitoriana ny filazantsara satria fantatsika tsara ny fotoana izay ny vahinianan'i Jesosy tetỳ an-tany ka tsy misy fotoana akanaina sy hipetrapetrahana ny amin'ny fanambarana ny filazantsara dia nambarany amin'ny tiranamany izany hoe ohatrak'izany le asa izay miandry ho an'izay manarady azy fa arak'izay nambara teo ihany koa no hoe zange tsisy trano hoe tsisy toerana hipetrahana tsy manana fotodrafitrasa tsara zany miaraka amin'i Jesosy zany fa satria mavesa-danjany amin'ilay fitoriana ny filazantsara dia indrindra ry avako malala no natonga antsika hisarika mihitsy hoe tsy fitadiavana tombontsoa fa aiza tokoa moa ny toerana aiza ny trano na dia ny zavatra faran'izay bitika sy kely indrindra azy tsy mba nanana an' Jesosy ho antsika malagasy
tena zava-dehibe mihitsy io hoe fananana trano io a zava-dehibe io fananana fonenana io zany mihitsy azy ny eo abolana malagasy manao hoe jiolamana trano ka sarotra atao olon-dratsy dia na kely io nange izy io dia mahay an'izany mihitsy tsika tranobongo misy ronono maneho ny mahizy azy ny olona mihitsy zany io fananana trano io hoe manana trano ianao na manao ahoana na manao ahoana ny endrika sy ny poziny zany dia zava-dehibe anao manana an'izany fialofany zany manana trano itoerana kanefa ny zavatra faran'izay madinika sy bitika tahaka zany tsy nanana an' Jesosy dia zay no nambarany eto hoe za tsy manana an'izany rehetrarehetrany fa sao dia zany no mahatonga anao anara-dy ry avako malala rehetra ao amin'i Jesosy Kristy tompo ho atsika laika rehetra ina ny mahatonga anao anara-dy an' Jesosy ina ny antony manosika anao hanaraka an' Jesosy hiara-dalana amin'i Jesosy sao sika hitady tombotsoa hitady izay mampatsara ny fiainany ety an-tany ary indrindra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao dia avoizina sy dradradradraina ny filazantsara ny fahombiazana na ny évangile de la prospérité ho sika fa mametra-panontaniana hoe zany ve ny mahamaika atsika zany ve ny tena lara-pahamehana ny mba ho tahina sy anana zavatra tsara ny ara-materialy zany ve ny tena izy sany amin'ny fitoriana ny filazantsara ka tsy atserovana avy zanana sy arerana aza indraindray fa netsy vita netsy indray efa tonga indray ny asa fanompoana manaraka ary netsy mitosaka ihany ry avako malala ho atsika atao amin'ny sampana fivondronana laika ho atsika vondrom-paritany laika sy ny vondrona fototra laika rehetra isam-pitandremana manana tombo manokana isika satria afaka mampiasa ny talenta atsika ao anatin'izao fanompoana izao kanefa mila fitandremana ihany zany ndraoka tafalatsaka ao anatin'ny fitadiavana tombotsoa ny ahafahana manatanteraka ny reny fa misy ny lara-pahamehana ao anatin'izany fanompoana an'Andriamanitra any ianao miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy io dia ampahafantariny ianao ny falahara-pahamehana ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ka tsisy fotoana kory hipetrapetrahana sy akanaina raha izay ambarany eto aoka isika laika rehetra ary horitra aina ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra aoka isika laika rehetra hanaitry hafoy ny zavatra rehetra ka ny any am-pelantanana aza ny manaraka fa tsy eo isy hitady hanova ao anivon'ny sampana na sanatria ao anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy tompo ry havana izay tompoitsika sy arahantsika dia tena tsy nitady tombotsoa fa itsika tsara ny Filipianina toko 2:1 ka hatramin'ny 4 fa nofohana ny tenany ka tonga mpanompo izy izay hevery no maha izy azy dia zao nofohanana tsy natao zava-dehibe zany fa tonga mpanompo izy mba hatonga atsika ho zanak'Andriamanitra zany ry havana no afatra ho atsika rehetra nio mba azahoantsika tokoa tena miorina tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ny afatra faharoa ry havako malala izay omeny ny tenin'Andriamanitra atsika dia ny 9:7 ka hatramin'ny 2:20 ny olona izay miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra dia feno fanapahan-kevitra tena olona feno fanapahan-kevitra tapa-kevitra ny olona izay tena hoe miara mandeha amin'i Jesosy eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20 io vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy izy taminy anankiray koa manarahy fa ho kosa izy tompo aoka aloha andevina ny raiko fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty handevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandeha ana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra ary hoy ny anankiray koa tompo hanaraka anao ihany fa aoka aloha handehanao velomany ao an-trano fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tariana ary mierika ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amen zavatra hitantsika ny amin'ireo toepony lehilehilay anankiroa ireo ry havana dia ny amin'izay anambarany Jesosy Kristy ny mahazava-dehibe ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mahazava-dehibe ny hitoritsika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny hanantenany retom-panaradia azy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa teo anatrehan'izany dia nanana ny valy teniny avokoa izy ireo
dia ny amin'ny fangatanandro samy nangatakandro avokoa eny ataoko ihany le fanompona ataoko ihany le manaraka anao fa zao aloha andraso aloha atao reto zavatra reto zay vao mandeha manaraka anao ary eo ihany koa ny hoe tapa-kevitra tsy tapa-kevitra sady manompo anao no misy zavatra koa ataoko aty amin'ny tanàna dia lerambara amin'ny tompo tsy misy olona tarika fangady tariana ozy ka mierika sady atsy aneroa ataoko daholo zany le anankiray voalohany zay hitantsika dia hoe atao aloha ty zay vao manao aneny Jesosy le faharoa indray dia zao sady ato ny ato zay le manao tongo-tovia hoy isika malagasy zay le ambarantsika hoe tahaka ny boloky la omamboatsevy ny atsy fi ny aritsy foy tsy tena tapa-kevitra ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra fantatra ihany hoe tokony atao zany fa tsy tena lara-pahamehana fantatra ihany hoe tokony atao ny fanompona an'Andriamanitra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara fa saingy tsy mamaiky zany fa ity aloha mbola misy loha laharana sy lara-pahamehana koa ka dia zao dia miandry ary anisan'izany ny fombafomba malagasy na ny fombafomba zay ambareto aloha dia hoe aleo aloha za andevina ny raiko hina tokoa moa rehefa mamaky ianao hina tokoa moa ny olana amin'izany manina tokoa moa zany raha tena raisitsika raha-baky teny zany dia hoe manina aloha raha mandevina dia rehefa vita amin'ny fandevenana zay vao mandeha manaraka an' Jesosy fa niendrika ao anatin'ny mihitsy le fomba ny jiosy mihitsy le fombafomba mihitsy hoe alao aloha mangatatsodrano any amin'ny ray aman-dreny alao aloha karakarainy tsara ny ray aman-dreny zay vao mandeha manatanteraka ny an' Jesosy zay le fomba malagasy fomba ny jiosy fa amin'ny antsika koa ry havana dia zao betsaka ihany ny olona te anaradian Jesosy anaradian Jesosy fa zao voafatotry ny fombafomba malagasy zay tena betsaka ny mifanohitra amin'ny filazantsara ary betsaka ihany koa ny tena manao zava-dehibe mihitsy ny fianakaviana aloha zay vao neny Jesosy ka anyka efa reraka sy trotraka daholo ny olona ankehitriny vao tonga amin'ny fanompona an'Andriamanitra tsika fe tsy matsapan'izany anivona fiangonana na anivona fanompona aiza daholo ny tanora ao anatin'ny tanjaka sy ny eny anompona an'Andriamanitra fa saingy indrisy efa trotratrotraky ny ady-piainana sy efa reraka daholo vao tena hitanao hoe iny fa tonga amin'ny tompo tsy maninona nefa aloha zany fa mbola mahatsiaro an' Jesosy ihany ny olona ao anatin'ny fahavelomana fa ao antsika laika rehetra ry avako malala ao anatin'ny tanjaka ao anatin'ny heripo ao anatin'izay fahafana manao rehetra andao isika napa-kevitra hiara-dalana amin'i Jesosy ka tena ampiasa zay rehetra maha-izy azy atsika amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra asa atao miandry ela Jesosy ry avako malala asa atao mangatakandro izy fa hanio ndao sika n'olo tena ho azy zay le tena hoe fanapa-kevitra ka na inona zay fomba malagasy mbola mamapatotra atsika ny sotoavina zay mety mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra handao avelantsika zany fa ny sotoavin'ny fanjakan'Andriamanitra no andeha ataontsika zava-dehibe dia ny azahoantsika antoka miditra ny fiainana mandrakizay ny azahoan'ireo laika marobe zay miara-mientana amintsika handova ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy angatakandro tsony isika hoe andraso kely aloha oka aloha ary zany ry havana dia fomba fahita foana zany ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra andraso aloha fa mbola zaza rehefa mbatoloa andraso aloha fa mbola tanora oka aloha fa mbola mianatra mbola tsisy fotoana andraso aloha fa mbola tsy mananasa oka aloha fa mbola tsy manambady oka aloha fa mbola madinika any ankizy mbola sahirina oka aloha fa mbola be asa be ny atsy vonjeny fa rehefa mitsitra ianao ho aiza intsony ka aza miandry ela ry avako malala aza manjeny ny andro lava isika fa tapao ny hevitrao ndao isika laika ary indrindra ao anatin'izao fotoana fanavaozana sy fiavaozana to ampiasana izao ndao re mba iova amindray ny foto-kevitritsika ka tena irosy lalina ho amin'ny fanompona amin'ny tompoka ho sotoavina ambony eto amin'izao sampana fivondronana laika misy atsika izao ny fikatsana sy ny fahazahoana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ny amin'ny fanjakan'lanitra eo ihany koa isika ry avako malala mbola betsaka ny manao fitandro mbola betsaka ny olona izay manao fitandro ny atsy tsy foy ny atsy nefa hita ihany tao hoe marina te anaraka an'Andriamanitra saingy ampivadiana daholo hitatsika izany ry avako malala amin'ny fanompona an'Andriamanitra sady makariny makary tsy mety zany ary zay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona manao fitandro tahaka izany dia tsy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra na oviana izy tianao ny fiainana tany maminao ny fiainana tany sy ny fomba n'izao tontolo izao
kanefa ohatry mba mahalinanao ihany ko ny fiainany lanitra dia andramandramaneny avokoa zany ry havako malala fa izao mandraisa fanapahan-kevitra ka tena hibanjina an' Jesosy Kristy isika tena nompo azy amin'ny fotsika manontolo tahaka an'izay nambarany mika teo hoe andeha isika ho any tranon'Andriamanitra andeha isika ho any amin'ny tendrombohitra masina hianatra ny lalàny Jehova andao isika hifanentana ry laika namanao ho any an-danitra ary azo antoka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria Jesosy Kristy tompo raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia nitondra ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany nary natanteraka ny asany izy ka nilazany hoe vita izasy ianao koa isika atao amin'izao laika izao mba samy teny tahaka izany koa rehefa tonga ny fotoana nanao hoe navita ny fiazakazahako aho tsy olona midorororontsika atao amin'ny laika fa olona manana ny talenta ka afaka mientanentana tsara ahafahana mitarika ny olona ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia hiteny tahaka ny Paoly tsika vita ny asakazako voatahiry ho azy ny fiainana mandrakizay ny satroboninahitry ny fiainana eto ampamaranana izao tenin'Andriamanitra izao azy dia tiana ihany ny manantitrantsika ho atsika laika rehetra sy ho atsika vahoaka an'Andriamanitra fa ny olona tena miara-mandeha amin'Andriamanitra dia izao tsy mitady tombotsoa ny manolotra sy ny mahafoy azy zany ny tena izy araka ny tenen'i Jesosy hoe tsy misy olona nahafoy trano na tany noho ny ambo fa tena mahazo avy zato eny ary rahatr'izay dia ny fiainana mandrakizay hiainantsika atao amin'ny laika ny fanahy ny fahafohizana ny amin'ny fanomezana hatrany satria ny fahasoavan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika ka mahafoy ny fotoanantsika isika mahafoy ny amintsika manontolo ary fantatsika hoe misy valosoa omeny Jesosy atsika an'izany rahatr'izay any an-danitra ko aza mieritreritra ry havana hitady izay tombotsoa fa omeny tompo atsika izany mba tsy isandray fiangonana maro be dia be malaza sy mampalaelo ankehitriny ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana dia betsaka ny olona mpanao bizina tsy izanysika fa sika tena miara mandeha marina amin'i Jesosy ka mihevitra trany izay ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay tsika azotsika rehetra tao ny faharoa ry havako malala dia izao ny olona izay miara mandeha amin'Andriamanitra amin'ny tompo Andriamanitra dia feno fanapahan-kevitra teny efa tapa-kevitra ny rosoka na inona zavatra mety mitrangy eny an-dalana eny dia tsy hoe mierika ka hiemotra indray tsy ry havako malalo fa rehefa eny dia aoka hoeny mandrakizay ny valitenitsika na mora na sarotra zavatra izay lalovana eny an-dalana eny mandra-pahatonga antsika ny an-danitra hanaraka an' Jesosy Kristy hatrany isika koa mampahery atsika laika rehetra ry havana ao ny avany amin'ny foibe ny amin'ny brao ao amin'ny SFL ao isika ny amin'ny isaky ny synodam-paritany ny VPL isika isaky ny fitandremana ny VFL mahereza ry havako malalo mahereza fa miara mandeha amin'ny Kristy isika ary manaiky ara-dalana amintsika izy amin'ny alalany fanahiny ka isika rehetra izao dia tsy hitady tombotsoa fa ny afoy ho azy ny tena ataontsika ary ny faharoa izao hoe tena fa tapa-kevitra isika ary efa tapa-kevitra isika tsy miverin-dalana na sanatria hanao fitandro fa tena ho amin'ny Kristy isika ary ihany ny hafarany fiainantsika ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny teny izany amen. Isika vokan'Andriamanitra iombona amin'izao vavaka izao. Misaotra Andriamanitro fa nasehonao ny fitiavanao anay, nomenao afatra indray izahay ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay, mba tsy hitady tombotsoa anay izahay fa tombotsoa anao Andriamanitra izany no katsahanay. Mba olona feno fanapahan-kevitra izahay eo amin'ny fiainanay, fanapahan-kevitra hanompo anao tanteraka fa tsy hanao fitandro
tsy ho mamy atsy fineroa fa rehefa anao Andriamanitra dia anao Andriamanitra hatramin'ny farany. Misaotra ry Jesosy noho izany afatra izany. Ampianaro zahay, ay ampiatra zany eo amin'ny fiainanay. Ampianaro zahay, ay iaina izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Mba ho afaka hijoro ho vavolombelonao Andriamanitra, ka ho fantatry ny olona fampianatra ao tokoa zahay. Mivavaka izay ry Jesosy ho an'ny sampana fivondronana laika izay anatanteraka ny fiaonam-besa zaika be ho tanterahana ny toliarany 7/5/7/10 ny volana aogositra. Mivavaka izay mba homen'ny VFL lanja izany fiaonam-besa zaika be izany ka ho avy maro izy ireo. Mivavaka izay ny amin'ny fanomanana rehetra, mivavaka izay ny amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'izany mba olona resy lahatra ny teninao ary hitondra fampandrosoana marina tokoa no tendrenao Andriamanitra. Hitarika indray ny sampana fivondronana laika. Jesosy, mivavaka izay ho an'ny vondrom-paritany laika rehetra eto Madagasikara sy hatrany ampitany ranomasina. Mivavaka ho azy ireo izay ho an'ny filosiny birao mba iray saina hiara-ezaka amin'izay hampandrosoana ny fanjakana ho ety an-tany. Anatanteraka ny iraka izay hampanaovin'Andriamanitra azy ireo dia ny hijoro ho vavolombelonao amin'ny alalan'ny asa ka ampiatra ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay omena ho Andriamanitra. Ampaherezo ny vondrom-paritany rehetra mba hijoro amin'izany antom-pisiny izany. Mivavaka koa zahay ry Jesosy ho an'ny vondrona fototra laika rehetra manerana ny Madagasikara sy hatrany ampitany ranomasina. Entinay am-bavaka mba tena hibanjina anao Jesosy Kristy. Mivavaka izay ho an'ny filosiny birao izay vao ny fodiana mba ho tena resy lahatra ny teninao. Haiombona mba tsy hisy hitsivalam-pandry fa samy hizotra satria Andriamanitra iray no inonay. Andriamanitra iray no mpamonjy anay. Andriamanitra iray no ivavahanay. Ka mba ho tena iray tokoa na ny vondrona fototra laika, na ny vondrom-paritany laika, na ny sampana fivondronana laika. Mivavaka izay ry Jesosy ny amin'ny asa lehibe izay tanterahan'ny foibe laika dia ny centre d'accueil any Mahajanga. Renay tamin'ny afatra teo fa tao anatin'ny fandalovana fotoan-tsarotra izany lalana izany. Aokanefa izahay ho tafiana ho herim-po avy aminao mba hampiombona ny finoanay ka hiara-entana hanao izay avy tany izany hatramin'ny farany. Mahatoko izay Andriamanitra fa hamira-piratany voninahitra izany asa izany ka hiara-ezaka ny rehetra hanao izay atotosa izany. Mivavaka izay ho an'ny firenena malagasy izay tsy hafoinao velively fa jerenao amin'ny masom-pitiavanao. Entinay am-bavaka izay rehetra manana fahefana amin'izany mba ho resy lahatra ny teninao ka izany no hitondrany ny firenena. Ho avy ny fotoana izay tsy maintsy androsoanay ary mahatoko izany izahay na ho ela na ho aingana satria tsy foinao Madagasikara. Izany mivavaka ry Jesosy. Apetraka sy angatanay amin'ny anaranao izany ary indro akampanay amin'ilay vavaka mamy nampianarinao mpianatra ho fahizay manao hoe rainay eo izany Andriamanitra ho amasinina ny anaranao ho tompany ny fanjakanao atao any sinakonao ety an-tany eo amin'ny sahazo ary mamelany tahaka ny mamelana izay melo ataonay. Raha zao toranay amin'ny fakampanahy manafana imatsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra amin'izay. Amen.
itanao ry avako malala ny tsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran' jesosy kristy tompontsika ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy anatsiny eo alohan'ny voninany amin'ny andro firavoravoana ho an'andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika ny tera sy ny aja ary ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay fa raha mandeha ianao dia tsy ho ety ny lalanao ary raha miazakazaka ianao dia tsy ho tafitohina fa izao jehovah-andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana amen aoka hipetraka isika hivavaka mangina zavana teo an'andriamanitra irery any ane ny voninahitra amin'ny anaratray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen isarantsika ny tompo ry havana fa afaka niara-ny ombona isika atao anatiny iny fampovavahana iny isarantsika ihany koa izany amin'ny hafatra izay nampitondra ny mpanompony nalaina tao amin'ny Luka toko 7:7 hatramin'ny 10:12 nanambara tamintsika fa ny olona miara mandeha amin'ny tompo izany dia olona tsy mitady ny tombotsoany ary ny olona mandeha miaraka amin'ny tompo izany ihany koa dia olona tena feno fanapahan-kevitra dia ny olona araka izany fa hiara-ndeha amin'ny tompo isika amin'izao azakazaka ity amin'ity izao tontolo izao ity dia izay koa marina fandarina ao amin'ity andro ity manome fotoana anao izay ho amin'ny manaraka indray veloma toko